Fahatsarana sy fiainana be deaibe ny eo anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Pasteur Tojo Varomana navata amin'ny fiangonana fiainam-baovao Kristy faly mandroso manokana ny toerana rehetra ionanao amin'izao afatra fohy iarano amin'ny tenako izao. Akasitrahako hatrany ny MCTV izay nisan'ny fantsona hiampitanin'ny filazantsarani Jesosy Kristy tompo. Fampandehanam-piainana eo ambany ositra Andriamanitra. Izay ny lohahevitra androany izay apetraky ny fanemasina amin'ny alalan'ny mpanompo ny tononko hisy fiantraikany tsara amin'ny fiainanao zany. Mety todo zavatra ohatran'ny hoe mikatsokaso ianao zao na fiainana ohatrany tsy mandeha, blokazo moa filazantsika azy. Feo ambany fidinan'ny ositr'Andriamanitra ao anatin'ny fitoriana teny, hisy fampandehanana ny fiainanao, hisy fampandehanana ny fanomponao, hisy fampandehanana tsy ahisakanana intsony amin'izay rehetra ataonao rehefa avelanao hidina ny fanemasina na ilay antsointsika hoe ositra mahery ivavakantsika. Jehovah Andriamanitra iray makasitraka misaotranao amin'ny naran'i Jesosy satria mino manokana fiainana mahazo mikatso iona fampandehanana avy amin'Andriamanitra androany, asa mandrarà na fanompona, fiainatokantrano ohatrany tsy mandeha araka ny tokony izy tsony, isy fandaminana no ny herin'ny fanemasina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, amen. Raha misy baiboly eny aminao dia vakitsika ny asan'ny apôstôly toko 10 dia ny 7:7. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny 7:7 dia hoy izy hoe dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta ozy, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanemasina sy ny hery, sady nandendeha nanao soa sy nanasitrana izay rehetra azony herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Miresaka eto ny baiboly fa Jesosy Kristy tompo, na dia tsy mora aza amin'ny fiainana, na dia feno sakana aza ny lalana, dia tsy nasakana azy zany. Nandendeha izy nanao soa dia nanasitrana izay azony herin'ny devoly. Vokatry n'inona? Vokatry ny fanemasina izay nanositra azy. Jesosy no torotoroana tamin'ny fanemasina tany Kibon'ny Maria, fa zao mbola nila ny fanosorany fanemasina izy. Tsy mora manko ny fiainan'ny tompo. No fotoana naterahany dia efa namoaka didy ny mpitondra tamin'izany hovonoana ny zazalahy rehetra tany Betelehema latsaky ny roa taona, fa tsy rava tao anatin'izany ny tompo. Tamin'ny fotoanany fahalehibiazana raha voasamba ny torotena izy dia nikasa ny olona tao anatin'ny sinagoga andronjona azy na anjera azy any anaty anjana. Tsy voasakana izany izy satria nisy ositra ny fanemasina, nisy fomba ny hery ny fanemasina teo amin'ny fiainany. Tsika koa zao miara-mahita fa tsy memora ny fiainana fa misakotra. Be dia be ny zavatra famafao manodidina antsika izay mety tia hanakana ny asa fandrarana, tia ampiverin-dalana ny olona manompo an'Andriamanitra sasany, fa zasy ianao kosa amin'ny fotoana mino miandrandra ary manana fiombonana amin'ny ositr'Andriamanitra eo amin'ny fampandehanam-piainana zasy ianao. Mamoty sateno anao andeha ny fanomponao, mbola andeha ny fandrarana ataonao. Be dia be ny zavatra mitranga maneran-tany, be dia be ny olona miova saina, miova hevitra, be dia be ny famisaviana, sakatsakana, fialonana, ory avamanana, be dia be ny lisitra. Fa ny fiainanao andeha, fanomponao andeha, rehefa eo aminao ny ositra ny fanemasina. Hoiako aminao tsy mora ny fiainan'i Jesosy. Tena hoe feno fahavalo ny lalana rehetra izay nalehany. Ary nandray rehefa mitory filazantsara Jesosy dia ny fariseo sady seso ny mpanorad-dalàna ny tonga aloha. Ireo manko nanana fre ireo, dia ireo no feno teo amin'ilay seza voalohany. Ireo nefa tsy olona ho resy lahatra ny amin'ny tokoteniny, fa olona anakihana azy, olona anohatra azy, fa tsy voasakana izy. Raha tsy voasakana Jesosy, tsy voasakana ianao. Na inona zavatra mitranga aminao androany, raiso ny osotro ny fanemasina, mandeha ny fiainanao, mandeha ny fanomponao, mandeha io asanao io mihodina tsara ny fiainatokantranonao, ary izay tsy naravanao hatramin'izay, raiso ny ositra fa tsy haravanao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mandeha ny fiainantsika rehefa miaraka amin'ny ositr'Andriamanitra. Fo ny afatra androany. Nandehandeha Jesosy avy amin'ny tanàna maka amin'ny tanàna, avy amin'ny vohitra maka amin'ny vohitra, ary ny fiainanao koa avy amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra noho ny ositry ny fanemasina ivavakantsika. Jehovah Andriamanitra iray misaotranao manokana amin'ny naran'i Jesosy. Marobe ny olona mahita ny zavatra mitranga manodidina dia reraka ny fony, mitady ho verevitra izy, fa manomboka androany noho ny herin'ny fanemasina, noho ny ositry ny fanemasina, mitraka izy, mandeha indray ny fanompona, mihodina indray ny asa, ary mitranga tamin'ny lasany tsy resy no aviny amin'ny naran'i Jesosy. Amen. Pasteur Tojo Varomana avy ato amin'ny fiangonana fiainam-baovao Kristy no miaraka taminao tamin'izao afatra fo izao. Raha mba nampahery anao ny afatra, zarao amin'izay namana fantatrao amin'ny naran'i Jesosy. Isoraka hatrany ny MCTV miara-miasa amintsika amin'izao fanapariahana filazantsara an'i Jesosy izao.
lasanao tsy resy ny ho avinao.